Fa niverina ny tokona indray kosa ireo inspecteur d'État no ny fatsapahan'izy ireo fa tsy nanaja ny teny nomeny ireo tompona ndraiky mpanjakana izay efa niaona sy nanao fifanarahana tamin'izy ireo tao anatin'ny fifampiresahana samihafa izay efa nisy. Mahatsiaro tena ho voafitaka ka niverina ny tokona indray ireo inspecteur d'État mbola hita mibaribary eny amin'ny bureaun'izy ireo etsy faravohitra raha teo ny sora-baventy inspecteur d'État en grève. Nitondra fanazavana mikasika izany ireo mpikambana anatin'ny syndicat-ny inspecteur d'État nandritry ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao izay notanterahana androany. Ny antsoin'ny mpanao gazety aloha andraony dia ampahafantarana ny vahoaka hoe verina nanao grève indray mandeha zany satria ahatsiaro voafitaka ny fitahan'ilay tompona ndraiky niresahanay izay nanaiky hoe fa marina ny anareo karakaraina anareo fa mba miasa kosa anareo e mba zay olo samby lehilahy lehibe olon-dehibe fampiresaka vera angady sy fampatorana ty mba miasa anareo zay ikarakaran'le zavatra miasa zahay une semaine ny fananomeny anareo hoe mba amin'ny semaine ty mba hoe signe zay fa mba nanao anareo igny zavatra ny fagnarahana tsisy le semaine zay tapitra tamin'ny zoma teo rehefa zay dia manao grève ihany tsika rehefa tsy manao grève dia ohatrany tsy fampiresaka mihitsy ny le olona dia aloha manao grève indray mandeha izay le izy miandry ny fahendreny le tompona andraikitra hoe mba rehefa manome teny magnaja ny teny nomegna ary rehefa misy zavatra za aloha tsy tia hiverina amin'ny hoe tokony fampihonana mandeha fa ny zavatra ny fampihonana efa tapaka. Ny fitokonan'ny inspecteur d'État dia midika fa mikatso ireo antota taratasy mila ny visa avy amin'izy ireo. Anisan'izany ny fitakian'izy ireo ny fanatsarana ny tontolon'ny asa. Nambaran'ny filohan'ny syndicat fa isan'ny fototry ny fitokonana ny tsy fisian'ny fifaninanana ahafahana mandray inspecteur d'État vaovao intsony efa 12 taona lasa zao. Hatreto dia manodidina ny 20 ireo inspecteur d'État amperinasa ary ny 9 amin'ireo dia efa mihoatra ilay antsoina hoe limite d'âge nefa mbola manohy ny asany. Voalazan'izy ireo fa misy ny tetika samihafa natao mba hanafoanana tsikelikely ny inspecteur d'État izay mpiasam-panjakana ambony manana andraikitra goavana amin'ny fanaraha-maso ny volam-panjakana samihafa sy ny fametrahana ny fanjakana tan-dalàna.